Fomba fanao ny avy eo amin'ny BNGRC ny manatanteraka fivorina ho fampahafantarana mialoha ny tokony hatao sy no fiatrehana mialoha ny loza mety hitranga mandritra ny fahavaratra ka ireo mpirahay mombonantoka toy ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany ary ireo mpamatsy vola no miara-mikaondoha ka mijery ny lamina hoentina hiatrika ny loza voajanahary. Ny mety hampiavaka zany amin'ity dia maro ireo fanavozana sy fanatsarana teo amin'ny sehatra nasionaly. Raha tsy laza fotsiny tsika hoe anisany atao hoe mpitantsorika na mpiantsehatra lehibe eto Madagasikara ireo tsy miankina. Ny amin'izao koa zany dia ezahana tsisy fahatapahana ny atao hoe fiomanana, ny atao hoe vontsy aina sy ny fanarenana. Dia misy le atao hoe approche à 3 niveaux. Torolalana zay milaza hoe ny atao hoe sampanasa na institution zany dia mifandray amreo atao hoe vondrona ifotony amina lalana zavatra anankiroa. Ny anankiroa zay dia hoe ny planina zay atao dia planina tsy maintsy na mahasahana ny lafo maro lafo zany hoe multisectoriel. Tanjona amin'izao atrikasa izao dia ny mba ho fanavaozana ny fikirakirana ireo vaovao azo avy any fotony sy ny lamina hoentina hiatrika ny hamehana ary ny laminasa hifanaraka amin'izany mba ho fitsinjovana ny ain'ireo tradoza.